mianatra eo tongotrao. Midera Jehova miantso ny anarany, atao fantatra amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy horeharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Mitadiava an' Jehova sy ny heriny, ka tsao mandrakariva ny tavany. Ho fanombohantsika ny fotoana sy ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha ataontsika ny hira fa 7:30 hira fa 7:30 misaotra anao riray. Misaotra anao riray no voazinao indray, ny andony maraina mampabelona ny saina, tokina izao ity izao fa ianao dia tsy mandao. Ny hira tikatao ny ankalazanao, fa manomenao ny hery ka patsia sa irery, ny anjely irakao indroko alefanao. Tantano tompo ny zanakawani, initory famonjena amandeha tsy hivena, fa manao ny asanao izahay mpanomponao. Vimbino izahay anirahitrizay, ny fitavanao riraina no moaoka ialoha, dia toky izahay fa ianao no aminao. Ariva afakitsika rainay izay ny an-danitra, misaotranao izany amin'ny fiarovanao sy ny fitantananao anay nandritra ny enemana iny. Misaotra ny amin'ny fiarovanao sy ny fitiavanao anay, mamelany elokay ary ny zavatra rehetra izay ho ataonay mandritra ity tontolo andro ity dia apetraka feno ampelantananao, fa amin'ny anaranao Jesosy no angatahany ny vavaka. Amen. Mbola faly miaravantsika tsirairay avy indray na hatratra ity sabata ity. Engany mba samy ho feno fifaliantsika ary andray ilay fitahiana manokana avy amin'Andriamanitra. Ary entsika anoizana ny fotoana ary dia andeha ho arantsika ny tatitra maneran-tany. Nanaovany zavatra rehetra ny valinaretina Covid-19 ho an'ny adra, ny tombo ny filan'ny olona, ny fiboana sy ny tsy fahafahana mivezivezy sy ny fanerasera, ary indrindra ny fanahiana dia nitaky fanovan'ny fomba fisainana sy ny fomba hamaliana ireo fehikana eo amin'ny mahaolona izay tsy mbola nisy toy izany. Nanangana vondrona mpiasa manokana avy hatrany ny adra izay mambra avy amin'ny faritra rehetra maneran-tany no nandrafitra azy, mba ahafahana mamoaka ny zava-misy marina maneran-tany ary mba ahafahana mametraka fomba fiasa hoentina miatrika izany koa maneran-tany. Niara-niasa tamin'ny fiangonana sy ny rantsany maneran-tany ny adra mba hatratrarina misimisy kokoa ireo mpiara-monina manerana an'izao tontolo izao. Rehefa nanomboka ny seho ny fandravanana teraka ny valinaretina, ny Braony adra ty Afrika dia niara-niasa tamina sampana miadidin'ny vehivavy sy ny sampana tanora tamina firenena miisa 12. Tanjona dia mba hanampiana ireo mpiara-monina tsy ho tratry ny anohanana mandritra ny valanaretina. Rehefa nandinika ny adra sy ny fiangonana dia niara-niasa anofana vehivavy sy tanora amboly amina zaridaina maharitra. Ireo nandray fifanana ireo kosa indray avy eo no ampianatra ny piray monina sady hanome azy ireo masom-boly sy fitaovana
mampianatra ihany koa ireo fihetsika sakana ho fiarovana amin'ny covid-19. Tany Uganda zao dia nisy njoro vavolombelona hoe navokatra legioma ampy tsara ho an'ny ankonany, ary mbola nanana ambiampy izay nozaraina tamin'ny mpifanolo-bodirindrina sy mbola nahazahoan'ny vola ihany koa. Ny fahombiazana io tetikasa io no nanosika amin'ny fiangonana n'olona tany ho an'ny Adra mba hananganana tetikasan'ny fiangonana natao ampianarina sy hanofanana olona maro amin'ireo taona maro avy. Tany Zambia, ireo tanora dia nampianatra ireo vehivavy ny fomba ampienana ny fiatraika amin'ny valinaretina sy ny loza tampoka. Ireo vehivavy kosa indray no mampianatra ireo tanora ny fomba fikarakarana sakafo ara-pahasalamana, ka ireo vokatra izay notazana avy tao amin'ny zaridaina ny arahana anam-bolo no nampiasaina tamin'izany. Vetivety dia noarina ilay tanjona napetraka dia ny hanofana olona 100. Anarivo zao nefa nahavita tena ra-tsakafo. 20 tapitrisa eo ny olona karakarain'ny Adra amina firenena 770 tamin'ny taona voalohany sy ny valanaretina. Ankehitriny dia miara-miasa amin'ny fiarahamonina izy, ny amin'ny dingana manaraka dia ny fiarenana. Manerana izao tontolo izao dia misy ireo afaka misitraka sy manao vaksiny adiana amin'ny covid-19. Misy koa nahazo fitaovana sy fiofanana ahafahany manana asa maharitra amelomana ny ankonana. Rehefa niakatra be tampoka nisan'ireo olona tratran'ny covid-19 tao Inde sy ireo firenena manodidina azy ao Azia Atsimo dia niara-niasa tamin'ireo toeram-pitsaboana adventiste tany amin'ireo faritra ireo ny Adra. Ny tombo ary betsaka ny filana oksizena tany amin'ireo toeram-pitsaboana, koa dia nampy tao milina mpamokatra oksizena ny hôpitaly adventiste Metas ny Adra. Nafahan'ny hôpitaly namokatra oksizena ho azy manokana izany milina izany nandritra ny valinaretina sy ny hoavy izay mbola ilana azy. Mbola anampy milina elina fanampy no an'ny Inde ihany koa ny Adra ankehitriny. Miarabantsika rehetra, ito ilay milina mpamokatra oksizena nanome ny Adra. Misaotra ny Adra izahay ny amin'ny nanomezany sy namaliny izay ilainay. Ny firenena manontolo mihitsy no iaran'izay tsy fampina oksizena izay ary ao anatiny no hôpitalintsika. Izany indrindra no isaoranay ny Adra. Misaotra Adra. Jesosy dia nilaza fa raha ho avy amin'ny voninahiny izy dia ilaza amin'ny marina hoe nona dia omenareo hanina, nangetaheta dia nampisotroanareo, ny vahiny dia nampetranonareo, ny tanjaka dia notafianareo, na rary dia notsaboinareo, tany amponja dia novanginareo. Azaika aminareo marina tokoa izay natonareo tamin'ireo rahalahy kely indrindra ireo natonareo tamiko. Mateo 10:20, ny 5:5 ka hatramin'ny 7. Ny ampahany fanatra tolotrareo an'ny tetikasa dia nampy ny asan'ny Adra. Mbola faly mirapana ankizy
sazaminondrehetra efa tonga eo amin'ny fotoana ny zazaminondray tsika zao efa vona daholo velony zazakely rehetra efa vona iaino lesona eny ary andeha tsika ifampiarahaba-ndray dia hivavaka dia amerina lesona ao ary isa 2 3 manaona falita faona raha vo mahitanao manaona ianao manaona tompoko salama tsara daholo za koa salama tsara eny ary akampana ny tanana aloha fa hivavaka tsika akampana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso misaotra anao zay Jesosy eo fa afaka amerina lesona indray ta io zahay mba ho zaza endry ho zazam-pankatoa tsy hitabataba fa hiaino tsara misaotra Jesosy eo amen eny ary efa famaranana ny lesona indimy zany zao tsika nanao lesona ao ary efa mamerina daholo fa samay lesona voalohany sakafo maraina avy tamin'ny ranomasina tsy anjery aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy eny ary efa hitantsika hatramin'izay rakizy fa nankatoa Petera dia nalatsany tao amin'ny sisiny havanana tamin'ny sambo ny arato dia nahazo trondro be dia be tao anaty arato faly be Petera sy namany fa rehefa saika tsy nahazo mihitsy izy dia nisy nanampy nisy tsara fanahy be ny teny tamin'ny tena azo trondro be dia be izy faly be rakizy i Petera dia rehefa aveo efa fantany fa Jesosy io nanampy an'zareo io Jesosy io teo amin'zareo io dia hoy Jesosy hoe avy amin'izay aty rehefa nahazo trondro be dia be aloha ary efa reraka dia avy aty nanatona rakizy ry Petera sy ny namany hoay misy afo mirehatra hoay dia misy sakafo fa zay efa nona be anke misy sakafo be dia be hoay hinana sakafo efa nikarakarain'i Jesosy sakafo Petera sy ny namany faly be indray Petera sy ny namany fa sady nahazo trondro be dia be mbola nahazo sakafo be dia voky be dia afaka manarara nampiny Jesosy tsara fanahy Petera sy ny namany dia afaka nahazo trondro afaka nahazo sakafo atsangano hoe ny tanan'izay teo tsara fanahy ihany koa malemy fanahy afaka manampy ny namany atsangano po ny tanana mahafinaritra samy te hanampy ny namany samy te halemy fanahy amin'ny namany tsika rehetra dia engany mba ho tanteraka amintsika izany rakizy tsy mamonomono ny namana tsy mikapokapoka ny namana fa tia mizara izay ananana dia manome gote ny namana fa zany ny atao hoe malemy fanahy mahay manampy ny hafa manome namana izay ny atao hoe malemy fanahy averina raha ny lohateny lesona voalohany sakafo maraina avy tamin'ny ranomasina tsy anjery aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy maniry rakizy mba samy alemy fanahy amin'ny namany avy isika rehetra eny ary dia andeha ary tsika hivavaka dia efanao veloma rehefa aveo dia ameriny lesona vaovao ary kampana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso misaotra Jesosy io fa nomenao lesona tsara be zahay ampio zahay mba ho tia manampy ny hafa hanome ny namanay ary alemy fanahy amin'ny olona rehetra misaotra Jesosy malalo amen ndetsika rivanao veloma tia mifana veloma tia mifana veloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray miona
faly miarabantsika indray ry zazabody namako rehetrarehetra ny ankizy rehetra ny zaza minono koa dia hiaraka ivavaka isika isotra an'Andriamanitra fa nomeny sabata fitsaharana dia akambanary ny tanany aondrika ny loha akipy ny maso hiara ivavaka isika misaotra anao izay Jesosy malalo fa nomenao fitahiana indray nandritra ny herinandro dia afaka hitsahatra miaraka aminao amin'izao sabata masinao izao omeo fahendreny izay rehetra mba ho zaza endrim-pakatoa mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy amen. Nandritra ny herinandro sika rakizy dia nianatra tantara tao anatin'ny lesona indray mitondra ny lohateny hoe amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Ny tsy anjery dia ao amin'ny Jeremia 8:20 andininy 12. Mino fa mahay tsara avokoa nareo andao hiaraka merina isika miara-manisa 3 isa 2 3 ary anareo hivavaka amiko dia hiaino anareo bravo andao amin'izay ary hiaino tantatsika maizina ny andro tena maizina be maneno ny vorona mpivoaka amin'ny alina mihirahira ny angely mbola reniko ny torimaso avokoa ny akamaroan'ny olona satria vao maraina be nge izany fotoana izany melohan'ny mpisan'ny masoandro mety mbola alina be ny fitentsika ankizy azy kanefa misy olona anankiray mifo dia namindra nandeha moramora nakeny amin'ny arabe ny tanàna nilaoza ny tranony maro be dia be dia nivoaka ny tanàna izy nandalo niakatra ny tendrombohitra dia rehefa avy eo nijanona teo atapon'ny tendrombohitra izy dia nandoha alika. Jesosy ange izany ny fo maraina Jesosy isan'andro melohan'ny foazan'ny olona hafa rehetra dia mifo maraina Jesosy tiany izany fotoana izany satria milamina tsara manome azy tombotsoa hanana fotoana manokana miaraka amin'Andriamanitra izany fotoana vao maraina izany. Rehefa atoandro ny andro dia mivory manodidina an'i Jesosy no vahoaka mihaino azy dia mametraka fanontaniana dia mitondra ny marary mba hositranina mangataka ny hanaovana tantara koa ny ankizy tiany Jesosy manao tantara manapy sy manasitrana ny olona kanefa melohan'ny tontolo andro izay olona niny miaraka amin'ireo olona ireo dia fantany fa ilainy manao fotoana manokana mba hiresaka amin'Andriamanitra ilay rainy izay any an-danitra dia nilaza tamin'ny rainy tany an-danitra ny alehiben'ny fitiavany azy Jesosy niresaka tamin'Andriamanitra mikasika ny zavatra rehetra feno fahotana manodidina azy dia mampalahelo ny fony. Nilaza tamin'Andriamanitra mikasika an'ireo olona marary sy mila fanampiana ange Jesosy dia niresaka taminy koa mikasika ny namany manokana izy ireo mpianatra izany nangataka tamin'Andriamanitra Jesosy mba hanome hery ahafahany manampy ny hafa. Namaly avy hatrany ny vavaka nataon'i Jesosy Andriamanitra nanampy an'i Jesosy ho tony koa izy feno fitiavana ny vonina rehefa avy mivavaka i Jesosy. Vonina tanteraka hanomboka ny tontolo andro miaraka amin'ireto vahoaka maro be reto Jesosy dia niresaka tamin'Andriamanitra vao maraina izy mandritra ny tontolo andro rehefa mampianatra rehefa manasitrana manao tantara dia mivavaka mangina ao amin'ny eritreriny ao izy manonona tonom-bavaka ao an-tsainy. Nangataka an'Andriamanitra izy hanampy azy hanasitrana ny marary hanao tantara izay mety ho tsara fanasy mahari-po dia niresaka trany amin'ilay ray izay any an-danitra izy mandritra ny tontolo andro tamin'ny alalan'ny vavaka. Rehefa miresaka amin'i Jesosy amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra ihany koa sika rakizy afaka miresaka amin'i Jesosy koa nge sika amin'izao fotoana izao na malahelo na sambatra na matahotra afaka miresaka amin'i Jesosy sika na ny anaty fiara na hoe tomobile any am-pianarana ao an-trano
zao a mitetiava toerana anankiray manokana dia milamina tsara mba andehananao isaky ny maraina hiresaka amin'i Jesosy, mivavaka ry izany dia makanesa any amin'ny layrainao amin'ny hariva alohan'ny hatory mba hiresaka ny tontolo andro amin'i Jesosy konga izany, miaino anao hatrany Jesosy satria tianao izy. Fofeny fifaliana indray rakizy no iarako aminareo amin'ny sabata mahafinaritra izao. Iaraka eto indray ary isika amegina ny lohahevitra fahadimy izay manao hoe fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra. Ahoana tsara hoe fanomezana manokana avy amin'Andriamanitra. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsy anjerina natao fitadidy dia hitantsika tao amin'ny Genesis 2:7 andeha rahantsika mamerina hoe ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy. Andenga averina tsara ary Andriamanitra ny tany andro fafito sy nanamasina azy. Genesis 2:7. Tao anatin'izany lohahevitra izany dia misy hafatra izay tiany Jesosy ho an'ny ankizy kely rehetra dia tsy inona rakizy fa izao hoe manompo an'Andriamanitra tokoa itsika ankizy kely reo raha toa ka mahatsiaro fifaliana rehefa tafiditra ao anatin'ny atao hoe sabata izay fanomezana lehibe nomen'Andriamanitra antsika, ary manompo azy koa itsika raha mizara izany fifaliana izany amin'ny hafa. Ka dia ho ankizy ho mpizara fifaliana ary hanao fifaliana amin'ny andro sabata tokoa izao sy ianao dia andeha ho arahantsika indray ary ny famotinana izany lohahevitrintsika izany. Oviana ianao no manomboka manao drafitra ao amin'ny andro nahaterahanao rakizy. Io ve no andro nahaterahanao? Sa manomboka mieritreritra izay zavatra tao amin'izany ianao ka herinandro maromaro mialoha izany? Tsy tsara ve ny tsy mahandry andro voatokana? Afaka manao zavatra manokana isika amin'izay, mihinana sakafo tsy fihinana andavanandro ary mitafy fitafiana tsy fitafy amin'ny andavanandro. Andao jerena izay azontsika hianarana momba ny fitsaran'Andriamanitra rakizy, andro manokana hitsahana fitsahana masina. Tsy afaka miandry mambara-patonga ny Krismasy aho. Hoy ity lera rakizy tamin'eny dia nijery neny sady ny ome. Ory ty lera, vao volana miange izao itsika ataoko fa manana fotoana tsara ianao hiandrasana. Fantatro izany sady nibetroka rakizy ity lera. Ka lazao ahy ary ny antony tsy ahafahanao miandry mandra-patonga ny Krismasy hoy neny. Eny ary, afaka mandefa mozika ve aho neny. Rehefa napiditra ny kapila mangirana tao anatin'ny zava-maneno ity lera dia nanao hoe mba tiako Krismasy ny andro satria tiako aneny miaraka amin'ny fianakaviana manontolo miaraka amin'ny dadabe, bebe sy ny zanaky ny mpiray-tampo amin'ny dada sy neny ary ny olona rehetra mba te hanana fotoana ilalaovanao ary ianao izay zavatra tsy fanaontsika matetika. Marina fa tiako ny fanomezana fa tena tiako ny nanolotra iny harina fitoeran-tsakafo ny any Johnson mianakafo tamin'ny taona lasa dia mba te hihinana ireo mofo tsara nataonao koa angeriny eny tamin'izany dia izany ve no tena mba tsaronao kely tamin'iny andro iny sady nitsikitsiky rakizy neny. Eny izany tokoa hoy ity lera nidaboka teo am-pandriana teo akaikindreniny. Manana vaovao tsara ambaranao aho anaka, hita mamirapiratra teny amin'ny endriny hafaliany ity lera. Fantatry Jesosy hoe manahoana ny fimombanao? Ny marina dia izao, fantany tsara ange ny antony namoronana ny sabata ho antsika. Ny ome indray ineny raha nahita an'ity lera gagagaga rakizy. Izao eritrereto tsara izay Andriamanitra dia nanao ny andro sabata taoriany nanaovana ireo safamoronana nanahirana azy. Nanao andro iray izy hiarahany amin'ireo olona noforonina. Io no andro tena tiany indrindra, tiany ho karazana fialan-tsasatra isan-kerinandro ny sabata. Ho fotoana hanadinoana ireo zavatra rehetra fanao mahazatra mandritra ny herinandro ary tiany hanana andro manokana hiarahana aminy isika.
ireo zavatra rehetra nolazainao fa tianao mikasika ny krismasy angery tilera dia zavatra tiatsika hiainana koa mikasika ny sabata dia hiaraka amin'ireo olona tiatsika isika manao zavatra manokana tsy mpitranga amin'ny andavanandro ary tiatsika manao zavatra izay manampy ny hafa ho faly. Tiatsika mihitsy koa aza ny mihinana sakafo voatokana sady ny tsikely neny tamin'ny tilera. Tsy mba noheveriko toy izany ozy izy tilera ny sabata dia nandinika koa ny zavatra nolazaineny izy. Hitanao hoy neny tena tsy andron'i Jesosy mihitsy ny hiaraka anao sabata amintsika. Lehibe tokoa ny fitiavany atsika. Rehefa nanome atsika ireo didy folo izy dia nanao hoe mahatsiarova ny andro sabata, andao hiara-miasa mafy mandritry ny herinandro dia manaova fialan-tsasatra miaraka amiko isaky ny sabata. Io fotoana hiarahana aminy amin'ny faran'ny herinandro io tilera dia andro voatokana. Afaka mifaly atsika n'ireo zavatra tsara noforoninao atsika. Afaka mianatra ny teniny sy mianatra bebe kokoa momba ny fitiavany atsika. Ireo rehetra ireo dia fomba hitenenantsika amin'i Jesosy fa tiatsika tokoa izy. Ohatra ny adiny tilera ny avy eo ny mbola mahela ny krismasy marina ny voalazanao roneny hoy tilera sady nieritreritra tsara izy. Tena andro voatokana marina tokoa ny andro sabata toy ny manao krismasy isan-kerinandro izany itsika. Andao ilazany dadabe sy bebe mba hiaraka amintsika amin'ity sabata ity. Izany dia hahatonga ity andron'Andriamanitra voatokana ity ho lehibe sy ho tsara kokoa. Ahoana ny mombanao? Ny sabata dia fanomezana avy amin'Andriamanitra ho anao isan-kerinandro. Rehefa vitan'Andriamanitra tao anatin'ny nenemana mantsy izao tontolo izao dia nitrahatra izy tamin'ny andro fahafito. Notahiny izany ary no hamasininy hatramin'ny androenana izao tontolo izao ny andro sabata dia andro voatokana fanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Mba hifaliana amin'izao tontolo izao izay no hareny mba hitenenana amin'ny halehiben'ny fitiavany atsika. Fitsarana masina izany, tsy andron'i Jesosy ny hanatrika izany andro voatokana izany miaraka aminao. Miaraba ny tanora zandry indray ary. Hiaraka eto indray tsika ao anatin'ny fotoana fohy hamitina indray izay ny anarantsika nandritry ny herinandro. Lohateny izay ny anarantsika nandritry ny herinandro dia hoe ny fitiavana fanomezana lehibe indrindra. Ny tsenjerintsika tadidy ve aiza misy azy? Korintianina voalohany toko 7:7-7:7 andeha rahantsika ary. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Ninao fa haitsika satria ohatra ny mahazatra antsika ihany izay tompo sy andininy izay eny ary inona zavatra nambara tamintsika. Ny fitiavana tokoa no fanomezana lehibe indrindra. Ary araka ny voalazan'ny Korintianina voalohany toko 7:7 dia io no mamaritra ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa resahana fotsiny ilay izy dia ohatran'ny hoe zavatra mora. Rehefa vakiantsika, ninao fa namaky tsara n'ilay Korintianina voalohany toko 7:7 daholo tsika tsirairay ambarany ao hoe ny fitiavana dia ohatran'izao, raha manana fitiavana nefa ny be izany dia nresahana tao daholo ilay izy. Fa rehefa jery an'ilay tantara tao anatin'ny lesona dia misy fianakaviana anankiray izay nandray zanaka be da be, nitaiza zaza be da be izy, nisy 5-7 be izao ny zaza noraisiny zareo tao an-tokantrano, ankoatran'izy 3 mianadahy efa zaza tao an-trano. Dia tao anatin'ireo ankizy ireo izay nizarana fitiavana sy nizaraina ny zavatra rehetra hatramin'ny dada sy neny ny kambanana, ny kilalao ny kambanana ary nomena sakafo fitafiana nanoloran'zareo fitiavana rehetra ireto ankizy ireto. Dia nisy ankizy anankiray izay mbola nangalatra tao an-tokantrano, nangalatra ny kilalao izay efa noraisin'izy ireo. Nankivy an'zareo izany ary raha tena izy dia ohatrany hoe tsy mendrika nizarana fitiavana intsony satria hoe efa nomena ve dia mbola manao an'izao ihany. Tao anatin'ilay tao an-tokantrano tao dia dada
no niezaka nampafantatra ny ankizy ny antony mety natonga azy nanao an'izay. Ary nampianatra izy fa Andriamanitra dia tia antsika mandrakariva, na dia ratsy aza isika dia tia antsika foana Andriamanitra. Ary voalaza ao anatin'ilay toko sy andininy izay ny anarantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tian'Andriamanitra indrindra raha mba io toetran'Andriamanitra voalaza ao io koa no mba toetrantsika ihany koa. Tiany ananantsika izany hoe fitiavana izany. Ary na dia olona tsy mendrika no ho tiavina ary dia irian'Andriamanitra mba hizarantsika fitiavana. Izay ny tena ny anarantsika tao anatin'ny loha hevitra iny. Tian'Andriamanitra indrindra ary izany tsika mba ahita fifaliana amin'ny fiainana ny hoe manahoana ny fomba nitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Raha isika izao anie tena tsy misy mendrika no tiavina, ianao io izaho ty raha miara-tsitsika dia tsy mendrika no tiavina nefa tena tian'Andriamanitra. Dia izay ihany koa ny tiany hifandraisantsika amin'ny hafa. Tadidy ve ilay hevitra nampitaina amintsika nandritra ny herinandro? Mifaneho fitiavana ny tsirairay avy ao anatin'ny ankonan'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra raha hifankatia avokoa ny ankonana rehetra, na ny mpianakavy ny finoana izany hoe ny any am-piangonana, na ny any am-pianarana, na ny ao an-tokantrano, na ny eny amin'ny manodidina, dia tian'Andriamanitra indrindra raha hifaneho fitiavana sy hifandefitra amin'ny zavatra rehetra. Izay indray ary ny anarantsika nandritry ny herinandro hoe mirary soantsika mino afahindray fanapa-kevitra tsara ny tanora tsirairay avy. Mandra-piaona indray ary. Amin'ny firafiravindray no hiara-panany tanora mantoanto rehetra, natratra izao fotoana izao izay ianarantsika, merirenantsika ny lesona fahadimy izay ny ianarantsika nandritra ny herinandro iny. Ny lohateny dia manao hoe tsy manary-toky na dia toa tsy eo azy Andriamanitra. Ny tsenjery dia izay hitantsika tao amin'ny Apokalipsy toko 2:4. Andao ny rahantsika mamerina izany. Ary io fafany ny ranomaso rehetra ny maso, ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha. Tao anatin'ny lesona isika dia nahita tantarana rangahy iray izay nandeha tamina sambo lay tamin'izany fotoana izany. Rendrika tany anaty ranomasina nefa izany sambo izany ary tany ngazana tany. Ka ity mpiatsambo ity rery sisa no any velona voatsipy tao anatin'ny nosy anankiray tsy nisy olona. Rehefa tao amin'izany nosy izany izy dia kivy hoe ahoana ny iainany rery ao anatin'izany nosy izany. Taty aoriana dia nahatsangana tranobongo kely anankiray izy ary mitady izay zavatra azony hohanina ao anatin'izany nosy kely izay nisy azy izany. Araka ny mahazatra azy isan'andro dia mivoaka izy mitady sakafo. Indray andro anefany rehefa niverina avy any am-pitadiavana tany izy dia nahita setroka niakatra. Niazakazaka izy nijery fa misy inona ary hitany tamin'izay fa nirehitra ilay tranobongo keliny. Teo dia kivy ny valaketraka izy hoe inona tsony moa izany no tokony havelomako, izay rehetra nananako dia mahita ao daholo indray izay mba kely sisa mba nananako. Tokony ho faty mihitsy angambany, iza no afaka hamonjy eto intsony. Ny alina iny dia tsy nahita tory izy ary nieritreritra ny fahakiviana sy ny fahavozana-tsaina izay nahazo azy. Ny fo maraina be izy nandeha teny amoron-dranomasina dia gaga izy fa nisy sambo lehibe nanantona. Dia rehefa nanantona ilay sambo rehefa tafajanona ilay sambo dia niresaka tamin'ny kapiteny sambo izy dia nilaza ilay kapiteny sambo fa ny setroka izay nalefana omaly no nahafantaranay fa misy olona mila vonjy ato amin'ity nosy ity. Eo fiainantsika ry tanora mantoany dia toy izany ihany koa. Misy ny zavatra mety mahakivy, mampalahelo kanefa ao amin'ny Romana 8:20 dia misy an'izao teny izao hoe fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra. Ninona zava-miseho dia tadidio fa eo mandrakariva Andriamanitra. Maro ny zavatra mety efa hainao momba an'Andriamanitra dia ataovy ao an-tsaina hatrany ireny. Tadidio fa izy ny namorona anao, izy dia tianao, miaino ny vavaka izay ataonao, mbola ho avy indray handray anao any aminy ihany koa.
dia ataovy eo an-tsaina mandrakariva zany ka nininona zava-miseho a dia tsy izay zavatra tsy azonao akory ny momba an'andriamanitra no anakana ny finoana ao an'andriamanitra fa aoka hipetraka tsara ao an-tsainao a izay rehetra efa fantatra ao a momba an'andriamanitra. Tadidinao ny tantaran'i Josefa, izy ilay nentina namidy ho andevo a tany Egipta. Rehefa avy eo nefa dia mbola lasa tany am-ponja ihany koa niaritra zavatra mafy maro a i Josefa kanefa tsy nanaro-toka izy teo anatrehan'izany ary haintsika ny fiafarany tantarany a fa tonga mpanapaka ny tany Egipta manontolo izy. Amin'izao fotoana mampalalaka antsika izao a no iomanantsika amin'ny fotoan-tsarotra. Tsy maintsy hisy ny fotoan-tsarotra satria mbola hito an-tany isika dia ny ahafahantsika miatrika izany dia izao hoe ilayntsika ny mamaky ny tenin'Andriamanitra, mitadidy izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa ary mivavaka mandrakariva. Ka rehefa tonga ny fotoan-tsarotra dia ny fanamasina no amerina ao an-tsaintsika ny zavatra efa fantatsika momba an'Andriamanitra ka ahafahantsika mifikitra amin'ny bebe kokoa mandrakariva. Tsarovy ry tanora mantoanto a fa na inona mitranga dia eo anilana ao an-trany Andriamanitra. Na dia indraindray aza atao tsy tsapanao hoe eo izy dia tadio a fa eo foana Andriamanitra mijery anao a ary tianao mandrakariva izy. Ny rariko dia hoe anao fanandramana tsara miaraka amin'Andriamanitra isika rehetra, andeha isika hianatra ny teniny mandrakariva, ampitoetra ny teniny ao anatsika ka hahatonga antsika ho matanjaka anana finoana ary atoky fa eo anilantsika mandrakariva ilay Andriamanitra ty antsika. Dia mirary soa ho amin'ny fiaraha-mianatra manaraka indray. Velome! dia efa letrany miaraka amintsika zatovy eto amin'ny radio Azis ary eto amin'ny page Facebook ny radio Azis enina am'zato teboka efatra ihany koa. Kopakopa tany no antsika rehetra zatovo ary am'rary antsika mba hita fifaliana ary andray fitsarana sarobidy avy amin'Andriamanitra amin'ity sabata ity. Dia ary iarahantsika mamerina indray ny ten'Andriamanitra izay nianarantsika tamin'ny herinandro iny izay nampitondraina ny lohateny hoe mitoetra ho mahatoky. Mitoetra ho mahatoky. Ahoana indray ry zany mitoetra ho mahatoky zany? Araka ny lohateny moa zany dia mazava ho azy, mazava loatra fa mila mipetraka isika zany mijoro ny amin'ny fahatokiana. Zay ilay izy. Asan'ny apôstôly toko 5:9 no misy ny 9 fototra. Asan'ny apôstôly toko 5:9 dia toy izao voalaza. Fa Paoly nandahan-teny hanalatsy ny tenany hoe tsy nanao ratsy aho, na tamin'ny lalan'ny jiosy, na tamin'ny tempoly, na tamin'ny kaisara. Zay ny zavatra nitenen'i Paoly, zay zany ny teny nalany, nandahan-teny Paoly. Averintsika ilay zavatra niteneniny. Fa Paoly nandahan-teny hanalatsy ny tenany hoe tsy nanao ratsy aho, na tamin'ny lalan'ny jiosy, na tamin'ny tempoly, na tamin'ny kaisara. Tsy nanao ratsy. Eto zany dia manentana antsika hijoro mahatoky aloha amin'ny tsy fanaovana ratsy. Aoka ny tsara mandrakariva no ataontsika. Ary aza manandrana koa rehefa hita hoe ratsy. Ny olantsika tanora mantsy dia izao. Ny tsara tsy ataontsika, fa ny ratsy andramantsika. Fa ny apôstôly Paoly eto dia milaza mihitsy hoe izy dia tsy nanao ratsy na tamin'ny lalàna, na tamin'ny jiosy, na tamin'ny tempoly, na tamin'ny kaisara. Andehitsika hijoro mahatoky ihany koa. Ary rehefa mijoro mahatoky isika ny amin'ny zavatra tsara, ny amin'ny tsy fanaovan-dratsy, dia mijoroa amin'izany. Tsy manaiky ny tsirariny. Rehefa tsirariny dia tsirariny. Rehefa marina dia marina. Rehefa diso dia diso. Zany ilay mitoetra ho mahatoky ange. Fa ny olantsika indraindray ny diso ekentsika ho marina. Dia mety mitentsika ka mba mandefitra ko tsia. Tsy tsara ny mandefitra amin'ny zavatra tsirariny. Ireo fiampangana diso samihafa, ny endrikendrika isan-karazany, aoka hijoro isika. Ary andahan-teny hiteny mihitsy hoe tsy nanao ny tsy nety aho. Ny tsy fitenenantsika tanora indraindray matetika mahatonga antsika hoe lasa ho voapanga mihitsy satria tsy miteny. Diso matoa tsy miteny. Fa misy fotoana zany ny fijoroana ho mahatoky, ny fitoerana ho mahatoky dia mila miteny ianao, mila mandahan-teny tahaka amin'ny Paoly. Dia miteny mihitsy hoe tsia na hoe eny. Rehefa marina dia marina, rehefa diso dia diso, tsy misy marimaritra iraisana.
tsy misy hoe mandevitra izany amin'ny marina fa ko horesahna amin'ny marina hijoroana ny tena izy ny fiampangana sy ny endrikendrika tsy izy rehetra mila miteny ianao hoe zay le marina zay a raha andray fanapahan-kevitra zany tsika sy hitsoaka lesona o fampiarana de zay mitoera ho mahatoky ianao toy izy ny zavatra tsara ary raha misy miampanganao na manendrikendrika anao kanefa ianao manao ny tsara de mijoroa aoka ianao andahateny fa isika koa mantsy matetika olatsika tsy afaka miteny isika tsy fantatro fa de maro amintsika tanora tsy afaka miteny fa de ohatry ny manaiky ho azy eo ny loha de miodikodina ny loha rehefa tsia faoka isika anana an'izay toetra mandahateny zany a ka mandahateny ka mitoetra ho mahatoky amin'ny zavatra marina ary mijoro miteny mihitsy ny amin'ny zavatra marina izay ijoroantsika amin'ny ankapobeny ary de toy izay indray ny loha hevitra zay ny narantsika raha novana fanandramana de mirary antsika azatovina mako rehetra mba ho tahaka ny Paoly ka hosahan-dahateny eo anatrehan'ny fiampangana sy ny endrikendrika samihafa ary ijoro hitoetra ho mahatoky hatramin'ny farany feonkira male fakakanto no entikio anandratanana sai nomena no indro averikio zatuhirakwanao iderananao fatsarianao lafatraku deraina fonafonianao zatuirakanoi lai tantara zatuirakwanao iderananao fatsarianao lafatraku deraina fonafonianao zatuirakanoi lai tantara Zatu
fifaliana mandrakariva no iarabana anao nahatratra ity fotoana manokana iarahana mamerina ny tenin'andriamanitra ity mirary ihany koa ny andalovanao sabata feno fahamasinana avy amin'andriamanitra ka andraisanao reo fitahiana rehetra izay efa nomaniny ho anao sy ny ankonanao lohahevitra fahadimy ity rahantsika mamerina ity ilay manao hoe amarinina amin'ny asa isika amarinina amin'ny asa isika tena zava-dehibe ny rahantsika nianatra tanatin'ny herinandro iny zay ny fototra ny orenan'ny fianarana moa dia ny Jakoba toko 2 ny andininy 4:40 ka hatramin'ny 4:20 izay miresaka ny amin'ny fahafoanan'ny finoana tsy misy asa dia tao anatin'izay toko izay koa no ny safitrianako sy ny safitriananao andinindray ho atao fitadidy andao aloha verina fa fotoana mety indrindra ho amin'izany izao eny ary amarinina amin'ny asa isika rehefa niara-nianatra isika dia niaraka nahatsapa fa hoe tena olana iraisan'ny fiangonana rehetra ny fiezahana hitandrina fatratra ny lalàna mba hoe ahazo mpamonjena ary misy asa takiana akoatra ny fibebahana sy ny finoana marina izay mifototra amin'ny fahamendrehana nivon'ny filazantsara mihitsy anefa no indro fa toeriny izay fotom-pinoana diso izay ka to milaza fa tahaka ny hoe tsy ampiny nahafatesan'i Kristy sy nitsanganany tamin'ny maty na koa azon'ny olombelona atao ny ho tonga mendrika ny famonjena amin'ny alalan'ny ezaka izay ataony dia haitsika ny rahantsika namerina tanatin'ny lesona fa tsy ara-baiboly velively izany rehefa niaraka nianatra nyity taridalana avy amin'ny epistily nosoratan'i Jakoba ity isika dia nahita fa tsy nikendry velively ny andresy lahatra an'izan'iza nefa Jakoba mba hitandrina fatratra ny lalàna mba hofonjena fa amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy no azahoana ny famonjena dia tsy manohatra an'izany ny teniny ny tiany Jakoba navotra tao anatin'ny lesona izay ny rahantsika nianatra dia namaly ny fanontaniana hoe inona no atao hoe finoana marina asa rano fotsiny ve le izy sa tsy fanaovana ninninona dia hitantsika fa samy tsy izy le izy fa fiovana mitranga ao anaty izay mitondra fiovana ety ivelany dia izay ny raha nanandinika tao anatin'ny lesona ka na dia tsy ampy aza ny fiovana ivelany dia izany kosa no mety hahafantarana ny fisian'ny fiovana ao anaty na tsia ka rehefa nianatra tao anatin'ity lohahevitra ity isika dia nahita fa ny finoana marina dia misy vokatsoa ary mampisy fifandraisana lalina amin'Andriamanitra izany ka mitondra ho amin'ny famonjena sy ny fanaovana asa tsara izay fitahiana ho an'ny hafa dia ny saran'i Jakoba izany ny finoana sy ny asa mba hampisehoana ny mahafadalana an'izany tsy hoe ampy hamonjena ny finoana fa ny finoana tsy misy asa dia tsy finoana velively ny anarany ary aoka izany manomboka eto mba tsy ho adinotsika intsony mihitsy izany ary iainantsika ny mifanaraka ny amin'ny finoana marina izay tsy afa-po raha tsy manolo tena tanteraka ho an'Andriamanitra rehefa hoe manolo tena dia manolo tena ho amin'ny fanompoana azy manontolo amin'ny isa feno tsy amin'ny ampahany izany ny finoana tahaka ny Abrahama moa ohatra iray izay ny rahantsika namerina anjery tao dia hoe nino an'Andriamanitra izy kanefa tonga tamin'ny fanehoana izany finoana izany tamin'ny asa fa tsy nijanona ho ny tany saina fotsiny dia tsy fanampiny tsy akory ny asa izany fa mipotra ho azy tsy aisakanana noho ny fitiavantsika noho ny finoantsika noho ny fitokiantsika amin'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra ka raha toa ary ka zanak'Andriamanitra Jesosy
nampiatra an'izany teo amin'ny fiainany ahoana moa isika no tsy afaka ampiatra azy koa ndraindra isika mieritreritra sy miteny dia manao hoe ekeo fotsiny jesosy dia izay ihany ny ilayntsika fa marina zany mila manaiky an' jesosy sika fa mihoatra lavitra noho ny fitenenana fotsiny anefa ny atao hoe manaiky an' jesosy marina ary fanandramana miaraka amin'andriamanitra zany jesosy izy mandrakariva no ohatra tonga lafatra izay maneho amiko sy aminao no tokony ho andehanantsika amin'ny fiarahana amin'andriamanitra dia izy ny aina isan'andro san'andro ny fiarahana amin'andriamanitra dia andeha izy tokoa zany no alayntsika tahaka dia izao no namaranana amaranantsika zany ny fiarahana mandinika ity loha hevitra ity hoe mba tanterahantsika ny fitakiany lalàna dia tsy maintsy mamikitra amin'ny fahamarinan'i Kristy isika ary manaiky an'izany ho fahamarinantsika ka amin'ny alalan'ny firaisantsika amin'ny Kristy sy ny fanekenan'ny fahamarinany amin'ny alalan'ny finoana no ahafahantsika manao ny asan'Andriamanitra ho mpiara-miasa amin'ny Kristy isika amin'izay fotoana izay ary miasa amin'ny fitiavana ny finoana dia manadio ny fanahy miasa ao am-po amin'ny alalan'ny finoana ny fany masina dia mahatonga fahamasinana kanefa tsy mety ho tanteraka izany raha toa tsy miara-miasa amin'ny Kristy zasy ianao ka i Kristy anie anjaka ato am-poko sy ao am-ponao ary zasy ianao anie anaiky hiara-iasa aminy dia iseho azy tsy haisakanana avy ao anatintsika ny fitiavana an'Andriamanitra ka hiasa ho fanompoana azy isika miaraka amin'ny finoana an'Andriamanitra. Mirary sabata feno fitahiana ho anao sy ny ankonanao ary mametraka ny mandra-piara-mianatra ho amin'ny fiarahana mamerindesina manaraka indray samy isika tahin'Andriamanitra. Finaritra ry mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao iaraka hivavaka isika mialohan'ny anomboantsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra raha inay izay ny an-danitra ho amasinana ny anaranao tonjanao manokana izahay noho ny amin'ny famindram-ponao taminay ka nomenao anay ny tombotsoa afaka mianatra ny teninao kanefa raha ny fisainanay dia tsy hatakatra izay tianao ambara ka mangataka ny fanainao masina izahay mba hitarika anay azahoanay atakaranay ny tia ny teninao ambara amin'ny anaran'i Jesosy amen. Teo aloha isika dia nianatra ny amin'ny andohana taranaky ny olombelona teto an-tany nianatra ny fiandohana ny Genesisy tao anatin'izany fiandohana izany dia hitatsika fa nitsojany ny olombelon'Andriamanitra manao hoe marofara sy miabetsa ary mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazandrano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Genesisy 1:20 vokatry izany fitsofan-drano izany dia nihamaro tokoa ny olona saingy araky ny fianarantsika tamin'ny herinandro lasa teo dia nihamaro tokoa ny olona kanefa indrisy fa ny tombo be aok'izany ihany koa ny faharatsiana tsy nahatanty izany faharatsiana be izany Andriamanitra ka voatery nandringana ny olona ratsy fanahy tamin'ny alalan'ny safo-drano mba hampitsaharana ny faharatsiana na izany aza nefa dia nanomana lalana azahoany rehetra misafidy ny famonjena ihany koa Andriamanitra saingy inoa mivady sy ireo zanany lahy 3 mivady ihany no nanaiky andray lay famonjena izay natolotr'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Vokatry izany dia lasa nisy fiandohana vaovao indray teo amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Zao anefa tsy niova tamin'ny planina efa napetra ny Andriamanitra ka dia namerina ny tsodrano indray ny zanak'olombelona manao hoe marofara sy miabetsa ary mameno ny tany. Genesisy 5:2 tena fandirian'Andriamanitra tokoa raha hiparitaka mameno ny tany ny olona indrisa nefa fa nisafidy ny hanohitra indray ny planin'Andriamanitra ny olona. Nisy ireo izay nitarika mba hanao planina hafa izay tena mifanohitra tokoa amin'ny planin'Andriamanitra. Genesisy 2:4 ary hoy izy andeha isika hanao tanàna hanao tilikambo ho atsika ka ny tampony
hahatakatra ny lanitra dia hanao izay azahoantsika laza fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika mario tsara fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra Andriamanitra nitsodrany mba hamen'ny tany reto vondron'olona mitarika reto kosa dia hiteny hoe fandrao hiely handao anao tanàna zereo tsara fa nisafidy ny hitoetra amin'ny fitoerana iray ny olona hanao tanàna sy tilikambo dia hitoetra ao mario tsara fa tsy niparitaka amen'ny tany araka ilay planin'Andriamanitra no atao fa nitoetra eo amin'ny tanàna sy tilikambo iray raha tokony hivelatra manodidina izy ireo dia nisafidy niakatra dia eo amin'ny toerana anankiray tena fanoherina kitsirano ny javitr'Andriamanitra izany tokoa ry havina nitoetra ny olona rehefa tonga ny fahotana hatrany amin'ny voalohany lasa mahita fahafinaretana lasa mahita fifaliana ao anatiny fanoherana ny planin'Andriamanitra dia inona ary zany no nataon'Andriamanitra Genesis 1:15 dia nidina Jehova izany tanàna sy ny tilikambo zay nataony zanak'olombelona raha nieritreritra niakatra ny olona ry havana Andriamanitra kosa nidina ary hoy Jehova amin'ny 1 indro iray foko ny olona sady iray fanonana izy rehetra ary ity vao fiandohan'ny ataony koa izao dia tsisy azo sakanana na inona zay saintsainy ny atao 7 aoka isika hidina ka eny no anorokoroantsika ny fiteniny mba tsy fankahalala teny izy 7 zereo tsara fa nidina eto Andriamanitra raha nanao programa niakatra ny olona dia nasehon'Andriamanitra fa tsy mankasitraka izany izy ka dia nasehony amin'ilay fidinana ny olona niakatra Andriamanitra kosa nidina lesona lehibe mila inarantsika ny fahafantarana marina inona ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy hahatonga atsika ho tafasaraka na ho tafalatsaka ao anatiny fanoherana an'Andriamanitra tahaka ny zavanisy teto ka raha sanatria isika tafalatsaka ao anaty fanoherana an'Andriamanitra dia maneho ny sitrapony amintsika mandrakariva Andriamanitra ka andao isika hanaiky anova ny planintsika ka hanaiky sy hanaraka ny planin'Andriamanitra zereo tsara ny fanambarana manaraka mikasika ny tantara eo amin'ny 9 dia taony nampelezan'i Jehova azy hiala hoeny ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao tanàna intsony izy tsy maintsy nandray andraikitra nampiely ny olona Andriamanitra ka ny 7 dia mbola manamafy izany sady maneho ny fomba nataon'Andriamanitra mba hatanteraka ilay fampielezana ny olona koa izany nanaovana anarany hoe Babela fa tao Jehova no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra ary taony nampelezan'i Jehova ny olona hoeny ambonin'ny tany rehetra raha safidrany no nampiasain'Andriamanitra teo aloha mba hampitsarana ny faharatsiany ny olona dia nampiasa fomba hafa indray izy teto teo aloha raha niamaro ny olona ka nitombo be ny faharatsiana dia naningana ny olona tamin'ny safidrany Andriamanitra fa teto kosa dia tsy naningana ny olona Andriamanitra fa nampiely tamin'ny alalan'ny fanorokoroana ny fiteniny dia lasa niavisy ireo olona ny fankahazo fiteny izay lasa niara-nonina tamin'ny toerana iray vokatra izany dia lasa tsy aingam-pitombo ny faharatsiana araka izany dia tsy voatery handringana ny ratsy fanahy akory Andriamanitra ka tandremo ary isika sao dia variana hoe matoa tsy ringana ny ratsy fanahy dia toa manaiky Andriamanitra anjaran'Andriamanitra ny misafidy izay fomba ataony amin'ny ratsy fanahy ka ny lesona ao atsika dia ny manaraka ny planin'Andriamanitra hatrany hatrany rehefa nampahafantariny atsika ny sitrapony misy lafiny faharoa izay tiako hifampizarana aminao farany ao anatin'izao fiarahana mianatra izao mikasika ity planin'Andriamanitra ity zereo tsara ny zavatra niseho tao aoriany safidrano sy mialohany fitombon'ny olona ho marobe ka nahatonga azy ireo anao planina mifanohitra amin'Andriamanitra andao hiverina kely amin'ny Genesis 7 isika ary vao tonga piasa tany ino aho ka nanao tany-boaloboka zay volazany 20 zereo tsara fa mifanaraka tsara amin'ny javitra nataon'Andriamanitra tany am-boalohany le hoe inoa lasa piasa tany Genesis 2:15 ary Jehova Andriamanitra nitondra ny lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahidena hiasa sy hitandrina azy zereo tsara nametraka ny Adama hiasa tao amin'ny sahidena Andriamanitra inoa kosa tao aoriany safidrano tonga piasa tany tahaka ny Adama dia niasa tany ihany koa inoa 9 ao amin'ny 7 ary hitandraha vehivavy fa tsara ofinana ny azo sady mahafinaritra ny maso
ary azo mba tsiritsapahendry tena nitazany voany ka ninany ary nomeny koa ny vadiny ka de nihinana izy mivady latsaka tamin'ny fihinanana voankazo voarara iadama sieva toy izany koa nanjoanoa latsaka tao anaty fihinanana voankazo naodina izay tsy araky ny programan'andriamanitra mihitsy adama sieva andin'ny faraky am'roapolo tapany bolony amin'ny andin'ny toko fasivy ary nisotro tamin'ny divay izy kamamo nisotro divay kamamo raha tokony janona teo amin'ny fihinanana voaloboka ino a de latsaka tamin'ny fanodinana voaloboka zay azo antoka fa hitany teo am'ireo olona ratsy fanahy talohan'ny safidrano nanahoana nefa ny toy an-tantara tapany faharoa andin'ny faraky am'roapolo ihany ary nisotro tamin'ny divay izy kamamo de nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny lainy vokatry ny fisotroana divay a de nitanjaka inoa mitovy tsisy valaka tam'zay nanjoany adama sieva ihany koa ane izany eo amin'ny genesis toko fahatelo andiny fafito a de nahiratra ny masony izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy ary nanjaravina aviavy izy de nataony sikina ankoatrany fitanjahana vokatsy ny fihinanan'le voankazo voarara fihinanany noaly voankazo naodina inona ihany koa ny zavatra niseho genesis toko fahatelo andiny fafito ambin'ny folo hoan'ny adama sieva voozona ny tany nanaony kosa ny anoa eo amin'ny toko fahasivy andiny fadimy am'roapolo voozona ny zanany lahy sy ny taranany tena miteraka ozona izany ny tsy fanarahana ny sitrapon'andriamanitra ny tsy fankatoavana ny sitrapon'andriamanitra voozona ny tany kanefa mbola nanomana fitahian'andriamanitra ho an'ny adama sieva andiny fadimy ambin'ny folo am'y toko fahatelo a de nisy le fitahiana de ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy am'taranakao sy ny taranany izy anorotoro'ny lohanao ry anao kosa anorotorono mbelahy tongony tsy nijanona tamin'ny ozon'andriamanitra fa nanome nanomana fitahiana toy izany koa tamin'ny andro noa raha voozona ny zanak'inoa faralahy de nanome fitahiana koa zany efa ny ten'andriamanitra nahazo tsodrano a ny rahalahy ny roalahy eo amin'ny andininy fa enina am'roapolo sy fito am'roapolo isaorany jehovahandriamanitra isema ary ataon'andriamanitra malalaka ny jafeta nahazo fitahiana riavina eo ny ozona eo ihany koa ny fitahiana ny zavatra nafinaritra de zao nahatonga ny sema sy jafeta nahazo fitahiana de satria amin'ny andiny fahatelo am'roapolo a nanarona ny fitanjahan'ny rainy izy mirahalahy raha iama ny jery ny fitanjahan'ny rainy izy mirahalahy kosa nanarona izany de mitovy am'izany koa nataon'andriamanitra amin'ny adama sieva raha nitanjaka adama sieva amin'ny genesis toko fahatelo andiny faraky am'roapolo de nampiakanjo azo mivady koa andriamanitra mahafinaritra avy le zavatra mitovy amin'ny tantarany adama sieva sy tantarany noa keta-pamaranana de tiako ny amintina kely zay nijerentsika androany taoriny safindrano de nisy fiandohana vaovao teto an-tany de namerina metraka ny sitrapony iray andriamanitra tamin'ny hoe famenonany tany saingy ny olona kosa de namerina ny safidy izay mety aminy fa tsy zay mety amin'andriamanitra ka tsy nanaraka ny planin'andriamanitra de voatery nandray andraikitra indray andriamanitra mba hatanteraka ny sitrapony sary iray tena azo raketina tsara ao amin'ny soratra masina sy eo amin'ny fiainantsika ny amin'ny tantarany fahalavony adama sieva sy noa ary ny zanany lahy maneo amintsika izany fa tena irin'andriamanitra isika raha miverina manaraka iny ny sitrapony fa tsy zay tiatsika tena zava-misy riavina ny ozona ho an'ireo tsy mankatoa ny sitrapon'andriamanitra saingy tena misy ihany koa nefa ny fitahiana ho an'ireo mpankatoa ny sitrapon'andriamanitra koa inona ary zany no safidy ataonao hanaraka ny fanaony zao tontolo zao nareo fina rehetra ve ianao sa kosa anaiky ny programan'andriamanitra zay naseho tamin'ny hoe babela miansanao ny tompo mba hanaraka ny sitrapony oabolona toko fahatelo am'roapolo andiny fahina am'roapolo anaka atoloy any fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako ny faniriko aminao de zao ijery ny lalan'andriamanitra ianao ka ho faly hanaraka ny sitrapon'andriamanitra ka hanolotra ny fonao ho an'andriamanitra de mankasitraka anao a ny arenatra tamiko tamin'ity anio ity andeha isika iara-nolotra iara hitondra fanatitra ho an'andriamanitra andeha isika nolotra ny zay fotsika ho an'andriamanitra amin'ny tenio ity a ko minasanao mba hiroso amin'ny fanatitra ny sekoly sabata isika
dia misaotranao ary tamin'izay fanoloranao tena izay fanoloranao izay fanananao izay a ka nomenao an'Andriamanitra izay foinao izay fanatitra vokatry ny fonao fa manasanao kosa ao ankehitriny mba hanolotra ny tenanao a ho an'Andriamanitra. Rainay masino misaotra betsaka ny amin'ny teninao izay nampafantatra anay fa zava-dehibe ny fanarana ny sitraponao. Koa ampio izahay mba tsy hanao tahaka ireo mponina teo aloha izay niodina taminao ka tsy nanaraka ny sitraponao ka nahatonga anao voatery hampily azy ireo. Ankehitriny ray aho dia mangataka izay mba hampianaro izay mba hanaraka ny sitraponao. Nasehonay tamin'ny famerenan'ny fanatitra ho anao teo fa vonona izahay a ny hanolotra izay momba ny tenanay rehetra ho anao ka menay anao ny fonay a raiso zany anjakao ka ianao no ibaiko ny fiainanay dia mitahiny tsiraray avy aminay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, tiako ny manasanao a ao anatin'ny fanampom-pivavahana izay ho arahantsika amin'ny folo sy fahefany fiangonan'ny ankizy androany sabata 5 amin'ny volana ka tombontsoa manokana zany hoe hiaraka anao fanampom-pivavahana hiaraka amin'ny ankizy isika. Tsaroko ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe antoazy ny fanjakan'Andriamanitra ka androany isika dia naka fanampom-pivavahana zay tarin'ireo ankizy zay antoazy a ny fanjakan'Andriamanitra ko manantena ny hiaraka aminao a izahay a ao anatin'ny fanampom-pivavahana ka dia mandra-piao anary. Mianatra eo tongotrao